Ry havana malala ao amin'ny tompo ampitombona ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Mbola velom-pisaorana anao indray izay Andriamanitro noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao izay mitahana isan'andro, isan'ora, isa-minitra, isa-tsegondra mihitsy azy. Tsaroanay ny fitantananao tsy toa izay nitantana anay amin'ny tanana kavanana ny fahamarinanao ka mahavelonay natrapamonjenanay. Amin'ity ora izay hiainonay ny teninao ity, andraisanay ny hafatra tsara avy aminao Andriamanitra, dia sokafo ny fonay, hamasino amin'ny fanainao masina izahay handray ny teny tsara izay atolotra ao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny bokin'ny Nehemia toko 5 andininy voalohany hatramin'ny 19 nofinaina ho antsika anio ry havana. Nehemia toko 5 andininy voalohany hatramin'ny 19. Vakina ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary tamin'ny andro 420 tamin'izany volana izany, dia niambina ny zanak'Israely sady ny fady hanina no samy nitafy lamba fisaonana sy niostany. Dia niavaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra ny taranak'Israely, ary nitsangana ka niaiky ny fahotany sy ny heloky ny razany. Ary nitsangana teo amin'ny fitoerany avy izy, dia namaky ny teny tao amin'ny bokin'ny lalàn'i Jehovah Andriamanina tamin'ny ampahefatry ny andro. Ary tamin'ny ampahefatry ny andro koa dia nitsotra sy niankohaka teo anatrehan'i Jehovah Andriamanina izy. Ary Jesoa sy Bani sy Kadmiela sy Sebania sy Bony sy Serebia sy Bani ary Kenany dia nitsangana teo ambonin'ny lampiazon'ny Levita ka nitaraina mafy tamin'i Jehovah Andriamanina. Ary hoy ny Levita, dia Jesoa sy Kadmiela sy Bani sy Hasabnia sy Serebia sy Hodia sy Sebania ary Petahia mitsangana ka misaorana Jehovah Andriamanitra reo mandrakizay. Ary isaorana ny anaranao malaza izay voasandratra ambonin'ny fisaorana sy ny fiderana rehetra. Ianao dia ianao irery aminy, o Jehovah. Ianao no nanao ny lanitra, dia ny lanitry ny lanitra mba amin'izay rehetra any aminy, ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, ary ianao no mamelona azy rehetra, ary ireo maro any an-danitra samy miakohaka eo anatrehanao. Ianao no Jehovah Andriamanitra izay nifidy an'i Abrahama ka nitondra azy nivoaka avy tany oran'ny Kaldiana, sady nanao ny anarany hoe Abrahama. Ary ianao nahita ny fony ka nahatoko teo anatrehanao, ka dia nanao ilay fanekena taminy hanome ny tanin'ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perzita sy ny Jebusita sy ny Girgasita ho an'ny taranany. Ary rehefa natanteraka ny teninao ianao, satria marina ianao. Ray masino, manomasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, voatsela akory izay vao tamin'ny mofonaina nodiniantsika tamin'ny farany herinandro iny no nilazantsika fa nanao hazakazaka ho fanarenam-pirenena i Nehemia gouvernour. Tamin'izany dia niara-niasa tamin'ny Ezra Levita izy, izay bahay lalàna koa, tamin'ny fanarenana ny momba ny fivavahana. Hita eo zany fa tena nanana anjara lehibe teo amin'ny jiosy ny fanarenana ny fivavahana, tsy ny fanarenana ny tanàna ihany, tahaka ny fanarenana ny manda sy ny tanàna sy ny tempoly, fa indro miditra an-tsehatra hanarina ny fivavahana ihany koa izy ireo. Ny zavatra hitantsika eto dia ny fahitana arak'izay voalaza ny andininy 2 manao hoe:
dia niavaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra ny taranak'Israely. Dia niavaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra ny taranak'Israely. Misongadina eto arak'izany ny vahoaka miavaka. Ny vahoakan'Andriamanitra dia vahoaka miavaka. Vahoaka miavaka dia fantatra fa vahoaka mibebaka. Rehefa mamaky ny 1:1 hatramin'ny 1:7 isika, ireo ambara fa miavaka ireo dia hita fa ny vahoaka ray manontolo miaraka amin'ny mpitondra ao aminy, izy manontolo no nanatanteraka ny fibebahana. Hita eto zany fa niaraka nanatanteraka zany fibebahana izany avokoa ireo manana andraikitra rehetra teo amin'ny firenena, ny gouvernoura izay misolotena ny mpitondra fanjakana, ny mpahay lalàna, ny mpitondra fivavahana, ny mpisorona sy ny levita, ary ambara aza fa ny vahoaka rehetra mihitsy. Zany hoe zany tena azo lazaina hoe fibebaham-pirenena, fibebaham-panjakana no hita teto. Dia indro ireo rehetra voatanisa fa miombona amin'ny fifadikanana, ny tafy lamba fisaonana, ny ostany, ny aiky ny eloka sy ny heloky ny razany aza. Ambara arak'izany fa tena fibebahana nateraky ny fiainana sy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra no nisy teo amin'ireto vahoaka ireto. Zany hoe ilay tenin'Andriamanitra izay niainana, novakiana nandritra ny ampahefatry ny andro no nitarika azy ireo amin'izany fibebaham-pirenena izany. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, io vahoaka mahay mibebaka io mihitsy, io vahoaka na firenena manetry tena io mihitsy, io lay mitady ny tavan'Andriamanitra mihitsy, io no henon'Andriamanitra, io no mahazo ny famelan-keloka. Eny, io aza no ahita fanasitranana. Ny soratra masina dia miteny fa raha ny olona izay nantsoina amin'ny anarany no avy anetry tena sy hivavaka hitady ny tavany, dia hiaino any an-danitra izy ka melanelony ary ahasitrana ny taniny. Ilay vahoaka miavaka mantsy dia vahoaka mibebaka. Fa miavaka ihany koa io vahoaka io. Rehefa mamaky isika ny 1:4 hatramin'ny 1:5 dia tazana fa miavaka ireo vahoaka ireo amin'ny fanandratany an'Andriamanitra. Ny hoe manandratra an'Andriamanitra eto dia azo adika koa hoe vahoaka mitodika amin'Andriamanitra, vahoaka manindraindra an'Andriamanitra mihitsy amin'ny fisaorana sy ny fiderana izay ataony, izay tazantsika eto no tarihan'ny Levita. Ambaran'izy ireo ao anatin'ny fanandratana an'Andriamanitra ny momba an'Andriamanitra sy ny asa nataony. Ambara eo ny toetran'Andriamanitra amin'ny mandrakizay azy, lay anarany malaza, lay isaorana, lay deraina, lay tsy misy toa azy, eny lay Andriamanitra tsy toa. Fa mbola tany saina eo ihany koa rehefa mamaky ny 1:9 isika, ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Eny, ambara eto le asa izay nataony hatramin'ny fahariana sy ny famoronana aza, ka hitenenana fa ianao no nanao ny lanitra, dia ny lanitry ny lanitra ambamin'izay rehetra any aminy, ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy. Andriamanitra tompon'ny fahavelomana hatramin'ny fahariana Andriamanitra. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, lay vahoakan'Andriamanitra miavaka dia miavaka amin'ny fahatsiarovany nyizay rehetra nataon'Andriamanitra sy ny tondrany ary amin'ny fanandratana ny maha izy azy an'Andriamanitra. Ity mofinaina ity rehavako malala arak'izany dia mampianatra antsika hatrany
ny vavaka fiderana sy ny vavaka fisaorana izay tokony ataon'ny mpino, ary dia indro misy litorjia ny vavaka fiderana sy fisaorana aseho eto, andaniny hanehoana ny toetran'Andriamanitra amin'ny mandrakizay azy sy amin'ny mahatokana tsy toa azy, fa ankilany hanehoana ny asa vitany teo anivon'ny tsiraray avy. Ny vahoakan'Andriamanitra miavaka dia vahoaka izay manandratra an'Andriamanitra. Farany riavako malala tazantsika eto, ilay vahoaka miavaka dia vahoaka voatahy ny vahoaka an'Andriamanitra. Eo amin'ny 17 hatramin'ny 15 no ahitantsika fa nanomboka tamin'ny fiantsonan'i Abrahama hatrany amin'ny oran'ny Kaldiana ka hatramin'ny natongavany amin'ny tany amin'ilay tany fampanantenana, tany Kanana, ilay tany mitondra dronono sy tantely, dia tsy nisaraka tamin'ny mihitsy, tsy niala tamin'ny mihitsy ny fitahian'Andriamanitra, ary azo ambara fa voatahatrana izy sy ny firenena ray manontolo tamin'ny lalana nodiaviny rehetra. Ny ray zotra arak'izany, ny ray zotra tamin'ny lalana nodiaviny ity vahoakan'Andriamanitra ity, ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra azy, ary mbola mahatoky izy ireo fa tsy hitsahatra izany fitahiana omen'Andriamanitra izany. Eto raha mamaky tsara isika ny 15 izay milaza fa ianao nahita ny fony ka nahatoky teo anatrehanao, ka dia nanao ilay fanekena taminy hanome ny tanin'ny Kananita, dia azo ambara fa tena fototry ny fitahiana ho an'ireto vahoaka ireto ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra taminy. Izany hoe azo ambara arak'izany fa vahoaka vita fanekena no vahoaka voatahy, ka ny mpino vita fanekena dia manorina sahady ny fitahiana izay azony eo anatrehan'Andriamanitra. Maneho amintsika miharihary izao tenin'Andriamanitra izao ry avako malala arak'izany fa zo tsy angatahan'ny mpino amin'Andriamanitra ny fitahiana, tsy niangataka fitahiana no tanjontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Izany dia omeny maimaim-poana ihany ho an'ny mpino izay vita fanekena. Ny masoana arak'izany dia ny ahafahan'ny mpino manamafy orina ny fanekena izay ifanaovany amin'Andriamanitra. Raha fehezina ary izao tenin'Andriamanitra rehetra izao dia milaza fa miavaka ny vahoakan'Andriamanitra. Ny tompo raha teo efa miteny fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Amin'ny maha vahoaka miavaka, firenena miavaka azy, dia tsara kokoa ny fifandraisany amin'Andriamanitra, ka tarihina mandrakariva ho vahoaka afaka mibebaka, ka ny vahoaka afaka mibebaka no afaka manandratra an'Andriamanitra, ary ny vahoaka manandratra an'Andriamanitra no mandray ny fitahiana. Ny vahoaka mibebaka no voavela eloka mahazo famonjena dia manatanteraka ny fiainan'ny olombovonjy dia ny fiderana an'Andriamanitra izany, ary ny olombovonjy raha teo no mandova ny teny fikasana mandray ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ho amintsika ny eriavana izany tenin'Andriamanitra izany, fa ho an'Andriamanitra irery ihany kosa ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famonjenao anay, izay hahatsiarovanay fa tianay loatra ianao ka manolotra ny lalam-pamonjena ho anay, hialanay amin'ny aizina, dia ny aiza-pito izay namatotra anay sy izay rehetra nangeja anay ary nambabo anay tamin'ny izao tontolo izao. Fa indro ianao manolotra lalam-pibebahana ho anay, anantenanay ny famonjena
sy ny fiainana mandrakizay ary ny fitahiana raha teo anay. Tompo, amin'ny mahavovela eloko anay ary dia indreto izahay misaotra sy midera mankalaza anao amin'ny fonay rehetra sy ny sainay rehetra ary ny fananay rehetra, ary vonona hanonotra ny ratsy izay nataonay ka hanompo anao amin'ny androm-piainanay rehetra. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, entinay ny fiangonana eo anatrehanao, ho fiangonana midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao, mba andraisanay ny fitahiana izay efa nomenao sy natolotra ho anay tsiraray avy. Ankehitriny ary Andriamanitra, dia mametraka eo ambany fahasoavanao zahay ny fiainan'ny tsiraray avy, ireo izay ao anaty ady sarotra, ady mafy, ady mpiainana, ireo izay mangetaeta sy mitalao, dia ampanantenanao azy ny teninao hoe anareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana, mankanesa ety amiko fa izao anome anareo ny fitsaharana. Entinay ambavaka eo anatrehanao ny fifandraisan'ny ireo izay manana andraikitra rehetra aminao Andriamanitra, ny manana andraikitra rehetra eo anivon'ny fiangonana, ny manana andraikitra rehetra eo anivon'ny firenena, eny ny manana andraikitra rehetra eo anivon'ny ankohonana. Sitrakay Tompo, raha iaina amin'ny fitahiana sy ny fahasoavanao zahay ka angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany. Dia ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.